mitoy ny fitetezana ny tontolo ambanivohitra ataon'ny fikambanana tsy miankina Madagascar Development Fund mikasika ny fanampinany pony amin'ny sehatra ny fanabeazana sy ny fampidirana rano fisotro madio tany Mangatany indray izy ireo no nanao ny asa sosialy androany. Efitrano fianarana roa vaovao misy tabla pont enina amin'ny telopolo sy trano fidiovana indray nitokana ny maraina io teny amin'ny EPP Mangatany commune Rivonimamy. Fianakaviana anglisy iray no angadina nanana ity foto-dravitra asa ity ny antoka lela vola araiky amin'ny telopolo tapitrisa ariary no nanondrenana azy io ka izany dia tamin'ny alalan'ny MDF izay tarihan'ny ambasador'ny Grande-Bretagne teo aloha Andriamatoa Brian Donaldson sy ramatoa vadiny. Naneho fankasitrahana azy ireo manam-pahefanana andray fitenenana izay nitarihan'ny solombavam-bahoaka vao fitao Rivomamy Celestine Rabemananjara sy ny Taleny Sekoly. Sorona sy fankapelemana no atolotra ny ONG MDF izay miara-miasa kaikamiko mihitsy ary nahavita zavatra betsaka anatin'izao distrikta Rivomamy zao ho an'ny vahoaka. Na tamin'ny lafiny fanabeazana zany ny sekoly maro be izay nataony miaraka amin'ny fampitaovana ny tetezana ary ny rano fisotro madio dia bebe mihitsy fiarahana tamin'ny MDF izay zavatra tena ilain'ny vahoaka tsy ambanivohitra mihitsy. Apitirany mpianatra izay tamin'ny tany fisikity dia miakatra dia toy izy satria somako arakaraky ny milieu ianarany ankizy ratsy ny milieu ianarany ankizy dia tsy kely fa tsy teo aty izy fa samy fahatany an'izao dia navitrika mihitsy satria raha tamy taona izy dia mantatona hetsy fotsiny ary zao izy tafakatra 624 élèves. Afaka mandray mpianatra 500 mahery avy amina tanàna 5 manodidina Mangatany ankehitriny ity sekoly vaovao ity.